Rina Andriamasinoro eo ambany fanaramaso ny fitsarana. Fanesorana sy fifidianana ao amin'ny anteny merandolona, endrika fikomiana sy tsy fanarahan-dalàna. Solombavambahoaka Naivy Raholdinina ny Sion tena toetra ny androany. Zoma 10 Oktobra 2024 atotra ny araba tompoko kilasy tompoko vavy ho antsika rehetra manaraka ny fahitalavitry ny MBS amin'ny ity hariva ity. Tonga soa ianao atao anatin'ny fotoana ny fampahalalam-bavao manasanao ampanajana sy ampitiavana tenako anaraka ny vavao hatramin'ny farany. Tafita ny afatry ny vondron'ireo kandida vahoaka analiny no niara-dita amin'izy ireo androany. Dia be atongotra niala teny ampasapito hatreny ambodivona, tsy mila vazaha manohitra ny tsy ara-dalàna ary mitaky fifidianana madio sy mangarahara fanadidina nataony Ando Miaratiana sy Mathieu Prince. Niainga tety ampasapito araky ny fatoromarika ny dia be ampilaminana nataony vondriny kandida ny tolakandro teo. Nampiseho fahavononana ny rehetra hiaro sy hitaky ny famerenana ny maritany tandalàna. Nirohitra ny vahoaka ny trano, nanamorona ny arabe ary nanendrika ny lalana rehetra ny vahoaka ny aliny, tonga saina manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena ankehitriny. Orakoram-pifaliana, antsoantso, siontsioka kanore nandritra ny dia rehetra, nanomboka teny Ampasapito, Meteo, Anjanahary, Manjakaray, ny pakatreny Ambodivona.
namelona ny fanantenany rehetra ny firaisan-kina sy ny fijoroany ireo kandida tokana ny tanjona araka nefa ny maty matesan'izy ireo dia ny fanavotana miaraka ny Madagasikara. Nareo nanontany foana tamin'izay hoe ina toromarika dia midina an-dalambe isika satria mila maro be. Dia izay mahatonga anahy mampiseho an'igny dia manaraka ianareo miendrika ianareo e. Tsisy manaiky ho resy eto d'ailleurs satria tsika miadiny marina mitadiny marina reo olona miaraka aminay reo dia izaho ny sasa mampisaraka azy fa tsy misaraka mihitsy efa solidera tsara daholo. Asa matahotra ianareo fa sisy élection mandeha igny eto asisy promina avelao izy ampiasa artiste ampiasa fitaovam-pasakany fa tsy misy élection mandeha eto spécialiste ny andro filamina fa nanisy azy any fiantsina androany ka fa maika ame maro be isika fa maika ame san isika zany miantsona maika ambe folo mianaka anareo isonandro osa ijoro hatramin'ny farany tompoklasy tompogavy nitany tandalana isika nitady fahadiovana eo amin'ny fifidianana isika ary tsy hijanona isika raha tsy tafakiko zany. ampisaintsika ny fitondrana ampisaintsika ny ACC zay tsy manara-dalàna isan'andro fa ny vahoaka mila zavatra manara-dalàna. Ny vahoaka mila firenena vanina fa tsy firenena mananao foana firenena miakondro. Isy akojanona raha tsy miova ny tantara Madagasikara. Hitatsika sinema rehetrarehetra natao omaly reny tsika tsy manaiky lalaovina sipanao sinema andrindraindrindra tsika tsy manaiky ohatina jolamboto. Tsy vitan'olo tokana mila ny fandraisana andraikitra fijoroana sy fahasahiny rehetra no ahafahana manatratra ny tanjona mitontolona izay antsoiny ny kandida ny malagasy tsy vaky volo rampitso. Toromarika dia miaradia aminay collectif de candidat raha irina daholo azao zany tsy mahazo saratsara ka miaraka daholo dia tamatra vato ary dia saraka mifasy azao zao zany dia tonga eto ambodivony zay manjaka ray zay miantso atao androany eto Antananarivo Ambohimanarina eo amindreo le district sy amindreo le arrondissement rehetra ary koa ny avelany avy any Atsimondrano Avaradano ny avy any amin'ny fatra fa tonga eto daholo zareo raha ina tsara nareo azonao ve zany herinandro rapitso any na vonitongotra fa tsy ho amelatsika mihitsy ho tsy ho amelako mihitsy ho zany efa sita lava dia beeritreritry efa mandeha tsara. Toya dia be atsika mpilaminana satria efa kaiky ho fandresena sa hoana hoe ianareo mbola maro toya ny tolonatsika ho amin'ny fanjakana tandalana ty matsy averitsika amin'ny lalana tokony alehan'ny Madagasikara ary fanjakana jolamboto ataontsika tsy ela velona amin'ny 2027 dia tokony any izy milasaka fa satria misika ty satria any izy fransay vazaha izy any izy tokony lasaka fa sy tokony anelingelina siketo izy ary hitondra halabato ity zavatra ty sy misy matahotra élection eto fa mila élection milamina mila tanotandalana sy mila halaky. Rapitso miakanjo fotsy ataontsika rakotra voropotsy Antananarivo zay sady zay satria tsika mila fifidianana madio fifidianana mangarahara ary indrindraindrindra tanotandalana mba hiarovana atsika rehetrarehetra eto satria zay mitovizatsika rehetra zay sady zay toizo any tolonatsika ary tsika tsy manaiky raky miova amin'ny fitondrana. Nandefa soloteny ireo kandida tsy tonga androany miray feo sy manohana ny tolona trany na misy aza ny tsy fahafahana noho ny antony samihafa. Voro eto amin'ny solitenany tsy teny tsy tonga satria mandevina ka androany izy vao tonga raha pitso tsy maintsy ho avy eo satria amin'ny solitena azy fa mandeha ny feo mako fa hoe mivavah tsy mivavah fa zaho no solitenany tsy teny eto
mbola solidaire amin'ireo roa fola izay soltegna ny rebelina andry zay nolatran'ny herim-pamoretana tsy miaraka amintsika eto zao fa mitsabo-tegna fa mandefa hafatra amintsika mba iraigna amin'ny reto kandida raika ambin'ny folo anatin'izany izy. Tao anatin'ny filamenana tanteraka ny hetsika androany na dia teo izy ireo andian'olona anakorotana mazava ihany ny toromarika hatramin'ny sy ny hetsika tsy mila korontana ny kandida sy ny mpiarady aminy na nisy aza nisakatsakana sy raha matahora niatra tamin'ireo mpitolona nampiseho fahendrenany rehetra. Rusia, Fera Kamea, Anata Madagascar. Tu vas dire que tu es le français, hein? Abul moral, Recha. Ya, Salama Pepea, Wantanda Dalsintara Nakti Pepea, Moda Emonen Chiki. Ya, Chutania, Chutanta Pepea. Ya. Mitohintolona rampitso tsy maintsy tratra ny tanjona dia nanafitra ny Madagasikara. Fananaitra maro ny fisina andehan'olona vitsivitsy notareha ny sombam-bahoaka lany atao anatin'ny boriboritany fadimy tamin'ny loko orange na voraoltinina nezany izy ireo nosakanana mialoha ny hetsika tsy vitan'izay fa nisy ihany koa ny fikasia tanana fadrombana fananan'olona sy fihetsika maneho fiantsina ando miaratina sy Mateo Presi. Vao maraina dia efa niatrana teny Ampasapito toerana iangany diabe ny vondrony kandida ireto vondron'olona voakarama vitsivitsy ireto. Nanaitra ny maro ny fihetsika izy ireo. Nasehony tamin'izany ny toetra jiolamboto, mpandroba sy mpanakorontana. Olom-boafidy, solombavam-bahoaka tokony ahay sy alalan'ny lalàna no nitarika azy ireo no ny fihetsika mamoetra. Ny tabataba, ny antsy ireo mpanaradia tamin'ny vondrony kandida izy ireo. Nisy ny fanenjehana sy fandratrana natao tamin'ireo mpitolona na olona nanao akanjo fotsy, andiam-behivavy no nanao izany fihetsika izany. Nahitana mpanao gazety ihany koa. Nandrahoana sady ny darikolona hatrany anaty fiara fitateram-bahoaka. Velesy ny ran'izao dia mbola nikapohany iray olombety ako 66 ans miresaka aminareo zao. Ary porora valy manana ako zay teza ve zany. Vehivavy mania malady mitsoka. Tonan'Andriamanitra lehibe reo mbola matanjaka any zay. Raha mbola matanjaka raha filora valy manana. Fa ny zavatra nitenenao ve tsy niteny tompy. Tsy niteny anao ohatran'ny inona zaho niteny. Kristiana vavaka. le vadinay vravina vava ny olona satria koa ny olona ho aleo fahantrano. Fanareo na dia bus tsotra ao anaty bus zay mandeha ohatr'izao dia nanao ohatr'izao fotsiny satria nanao ohatr'izao natao fitatetesitra izy hitan'ilay vadinay vravolodiny mihitsiny hitako mihitsy vadinay vravolotina nanao hoe iny ndalo tena zakazaka be le madama firy izy tao ndray azazakazaka mandeha amono anazy zay nahita daholo mba tsy lazaina koa hoe olona nirahana nakorotana dia reo zao manakana lalana tsisy mandrava tsisy manisy boma lasamborona dia rehefa sasany ao korontanina. Mpanao gazety telo no lasibatra ity vehivavy mpanao gazety teo aloha ity nalainy ankeriny teo amin'ny mpanao gazety nanao ny asa ny findainy. Dia nanao erisesa tamin'ilay olona zay fanitsy azy teo za moa tao anatin'ireo hoe olona teo akaikin'ny bus eo mety eo ilay tranga misy hoe samy petrapetraka eo ny olona mijorojoro eny zava-misy tonga tapiko reto hoe andian'olona nanao akanjo volomboasary zay mitariany vivity anay varaolodinina vao vita amin'ny boriboritany fahadiny dia zay olona sendra andro zareo teo zany na iza dia tratran'ny herisetra sy darika ary ny tenako moa tao anatin'izay no hoe nalaina ankeriny ny findaiko no kapohana dia latsaka niezaka namonjy aliza fa ry zareo maro
dia tonga dia nitseriana dia lasa nentina nitsoaka anakany zany finday izay ampiasaiko amina hoe mpanao gazety ary tsara no manamarika maria petony fa ny tenako raha hoe nanao ny asako tonga teny atoerana tsy nisy mihitsy na indisy kely na bitika monja aza hoe ty pomba ny rakoto na ty pomba ny rabe fa ma hoe mpanao gazety ny tenako na tongavako teny ary na ny batsa zay nanaovako azy sahako aloha no miteny tena mivantana ary mahitsy hoe lainga ary fialana bala raha zay no maty azy ny filazana fa hoe tafiditry ny mpanakorotana reo andehan'ny olona niaraka tamin'Andriamanton'i Naivo satria io olona io satria zany no tenako zany ny hoe nampiasa finday fa nisy appareil kely ny appareil photo nampiasaiko ihany koa rehefa lasa ny finday ako dia niezaka niidentifie hoe izy ilay olona teo ary nalaiko sary olona io ety ampelantanako niezaka niresaka tamin'ny hafa isy lay namany niaraka taminy teo moa no nyteny tsy averina lay telefônina raha tsy baina dia asa hoe manana fahefana be Andriamanton'i Naivo olodinina sy ny ekipany hitazona ny telefônina dia sapaky tsy nijanona treo solombavambahoaka lany tamin'ny anarany antsika Madagasikara atao amin'ny boriboritany fahatelo no nanaovany ireto olony Naivo olodinina ireto tambabe tsy vitan'izay fa notorahan'izy ireo voatabia ny tarehiny vao isiosy tanteraka ny asiny maolony tsy mila korotantsika ho fanajako azy ny atsoka azy teo zay mihitsiny efitra no ilaina amin'ny resaka fa raha ohatra ka ireo olona be da be reo averatsika ifandona ve fa tsy reo olona reo hoe dia eritreritra reo fa reo olona reo dia atana zany miantso azy ataoko député mba ifampiresaka hoe alamino ny olonao mba tsy isin'ny affrontement samy olona raha affrontement samy olona vahoaka manana fahendrena ny mpiaradia tamin'ny vondrony kandida nateo azy izany rehetra izany tsy nisy ny fifandonana nanaitra ny maro ihany koa ny fihetsiky ny mpitandro ny filaminana ny tazapotsiny ireto olona ireto kanefa maro be izy ireo teny an-toerana hitantsika tsara zavatra miseho eto Ampasapito olombitsy ireo olona manao akanjo orange ireo izay manakorotana tsy avy aty amin'ny fomba ny kandida raika amin'ny folo ny fikorotanana fa ireo manao akanjo orange olona vitsy dia vitsy no mitarika ny korotana eto manao ny provocation izay isiny ny ady eto amin'ny tany sy ny firenena ny avy aty amin'ny mpanaradia amin'ny 11 kandida dia olona milamina olona manatsaina olona mandala amin'ny ara-dalàna miandry ny fahatongavan'ireo 11 kandida izahay mangava mpitandro filaminana izay analan'ireo olona mpanakorotana izay manao ka akanjo orange eo amin'ny rond-point nisy ny fifampiresana teo amin'ny solombavambahoaka sy ny lehibe ny mpitandro ny filaminana taorin'izay nitaky tsy nisy fepetra ny andravana ny etsika ireo mpanakorotana no ravany mpitandro filaminana zany avy eo ary avy nanao taridositra ireo mpanakorotana oety mandeha ny olonao fa tsy mety zany za rehefa iabo samy olona ve sa mba ampanajana mba mitenenako an'le oety ny olonao tsy jerereto olona oety vety atao ampanajana olodehibe samy olodehibe fa izy teta mitady député antana 3 reto olona daholo ile kakisany eny nareo da kisaka ny azy zany ka efa zangy miantso an'le rio hoe atoko maratsy eto fa tsy hoe efitsandry ihany amin'ny fiainana fa
nahatombotsiraka ihany koa ireo taxi moto nanao andiany mikasa anakorontana teny an-toerana ny ala moramora ny faritra izy ireo. Mitafianatra ny firenena malagasy manoloana ity tranga ity, toetra tsy metrika no naseho hitan'ny malagasy rehetra. Olom-boafidy manana ny toerany sy ny lanjany eto amin'ny firenena no mampirisika sy mitarika fanakorontanana. Milaza ho fitondrana tsy tia korontana kanefa ny mpiara-dia aminy no loha alarana amin'izany. Pirofo ity tranga androany ity. Mila tonga saina ny malagasy satria olona natao fitaratra mikasa hitondra firenena kanefa manao fihetsika toy ireny. Fihetsika tsy manaja ny maha-olona sy manimbazimba ny asy ny fahefana sy ny firenena ary ny vahoaka ato aminy. Miraina amin'ny ratsy ny mpanohana ny fitondrana amin'izao hoy ny solombavambahoaka Fetra Ralamozafimilolona samy manapatra fahefana avokoa hatrany amin'ny solombavambahoaka tahaka ny tranga tetsy apasapito androany nandritra ny hetsika ny vondry ny kandida zakanareo ve raha ny akaiky anareo no atao tahaka ireny hoy hatrany fantaniny raha niresaka tamin'ny Jessica Miray sy Tahiriny. Olon-tsotra, mpanao gazety, solombavambahoaka samy niara-ny herisetra nataony mpanohana ny Andry Rajoelina androany, mandrobo, mamono ary mangalatra mihitsy ireto farany. Firaisankina amin'ny ratsy hoy ny solombavambahoaka Fetra Ralamozafimilolona. Raha olazainy ary fa ao anatin'ny ara-dalàna satria izy moa mirahina, izy indray dia karazany toy ny fikambanan-jolahy mihitsy. Mirahina izy milaza hoe tia ny arovantsika. Zavatra tsy ara-dalàna io, mirahina izy ao anatin'izay fiarovana ny tsy ara-draratra sy tsy ara-dalàna izay. Dia averintsika amin'ilay fanontaniana manao hoe zakanareo reo ve manomboka amin'Andriamato Andry Rajoelina raha ny olona akaiky anareo, ny olona piray atoko aminareo, ny vady aman-janakareo, ny olona tianareo, ny olona piray fiangonana, ny olona piray tandrazana amin'ny ankapobeny no ataon'ny olona toy izao. Anesamborona dia amorona n'antony dia mody lazainy ity dia marina ho nyity voalazany lam-pandrenana zakanareo ve sa ho ataontsika fanao eto amin'ity firenena ity ve fakatahaka ho lesona ve zany ataonareo zany valio izahay. Toy ny miaina anaty vanim-potoana fiforetana anaty isika eto Madagasikara amin'izao. Misy ny lalàna saingy ny tokony hampiatra azy ihany no mandika azy. Atao amin'izay mampety azy ny lalàna efa miariary izany saingy tsy misy mandray andraikitra. Hoentina izy ity firenena ity hatreto aloha izany mbola mikoroso anaty antsana trano isika. Afanakatra fampanoavana tetsy amin'ny fitsarana nosy androany maraina ny sekretera jeneraly ny Antokotiko Madagasikara Rina Randriamasinoro rehefa natao andromaso teny fiadanana nanomboka ny alatsinainy oktobra lasa teo. Apetraka eo ambany fanarahamaso ny fitsarana na ny antsoina hoe sous contrôle judiciaire antenany ary hiakatra fitsarana kosa ny 30 oktobra ho avy izao. Jessica Miray sy Tahiriny. Ny alatsinainy faharoa ny volana oktobra teo no nisehony ity fisamborana maherisetra ity teny Analakely. Nipetraka teo amoron-dalana ny Rina Randriamasinoro no nosamborona toy izao nandritry ny hetsika ny vondry ny kandida. Notazomina teny fiadanana izy nanomboka teo ary ny talata maraina no saika ampiakarina fampanoavana saingy nampitomboana hatrany ny fotoana nitazomana azy. 12 andro taty aoriana niakatra fampanoavana ny tenany androany. Naharitra adiny 3 ny fakany ambavany azy. Hatreto tsy fantatra mazava ny antony nitazonana azy nandritra izay 12 andro izay. Mikasika ny raha ny Rina zany dia efa nandray fanapa-kevitra ny fampanoavana zany fa mahazo fahafahana izy fa mbola raha maso zay hoe sous contrôle judiciaire dia hanao an'izay diana zay zany zao makany amin'ny gendarmerie zao dia rehefa aveo izy zany no mivoaka zany zay nga manao azo miajaina aloha zao fa audience zany ny faraka amin'ny 30 volana oktobra zao ny andehanana fitsarana. Apetraka eo ambany fanaraha-maso ny fitsarana araka izany Rina Randriamasinoro ary akatra fitsarana kosa ny 30 oktobra izao. Faniditra tamin'ny andro faharoa amin'ny fivoriana tsara-potoana ny teo anivon'ny antemerandolona androany. Isan'ny lahadinika ny fifidianana izay ho filoha hitarika ity androm-panjakana ity taoriny nanonganana ny filoha Razafimahefa Omaly. Lano filoha ny antemerandolona vaovao ary ny jeneraly Richard Ravalomanana. Loholona 12 tonga nanatrika ny fivoriana no nandany ity farany. Nanambara ny tenany fa tsy miamboa didy ary vonina amin'izay adidy omena azy. Jessica Miray sy Tahiriny. Loholona 5 tamin'ny 20 anivon'ny antenemerandoolona no nandray anjara tamin'ny fifidianana izay ao filohan'ny antenemerandoolona androany. Tsy tonga ny roa tamin'ny loholona ary nivoaka ny efitrano kosa ny iray. Lany 100 ny jeneraly Richard Ravalomanana. Izy ihany no an'ny kandida natolotry ny IRD
tsy nisy afa-sy IRD ihany koa ireto loolona 5 fidy ireto. Ny Jeneraly Richard Ravalomanana araka izany no isolo-toerana ny Hermanana Razafy Mahefy rehefa naonga ny loolona IRD omaly no ny ampamoaka nataony mikasika ny fandrahonana nahazo azy. Nanamafy ny Jeneraly Ravalomanana androany fa tsy amboadidy amin'izay andraikitra mety omena azy. Za aloha zay le teneko iny ny teriteniko dia zao rehetra zao dia miara-miasa soa zay ten'Andriamanitra azonareo dia miandry eto fotsiny tsika za tsy hiady amin'izany hoe za ve ndiady hoe za atao filohan'ny repoblika tsy Jeneraly Ravalomanana mihitsy niady voninahitra na hitady vola araka le teneniko anareo teo nareo mpanao gazety mahafantatra hoe tamin'iza sekretera mpanjakana medidry gendarme nisy an'izany prime de bravoure zany voalohany tamin'ny gendarmerie-pirenena hoe rehefa mahavita aloha dia vola ty aposiko no omeko anazy apartirany karamako no omeko anazy fantatry ny gendarme zany mbola tsy nisy an'izany raha tsy za sekretera mpanjakana medidry gendarmerie ka raha ohatra hoe misy an'izany za zany tsy hiady kanefany zako nefany tsy amboadidy. Fotoana fotahorin'ny fahalaniny Jeneraly Ravalomanana navoaka ny birao avy hatrany ny entan'ny Hermanana Razafy Mahefy. Toy ny sary sy ny antota taratasy maro tao anatin'ny biraony. Tsara ny mampatsiahy fa iray andro mialohan'ny fametrahampialany Andry Rajoelina no nanendrena ny Jeneraly Ravalomanana oloolona ary vao omaly izy no nosalorana ny samboadiny izay ny filoha-hevitry ny antenimierandoolona no nampisalotra azy. Ankoatr'izay mampametra-panontaniana ny mpanarabavao ny fotoana nirosoana tamin'ity fifidianana ity izay tsy manaraka ny fitsipika anatin'ny antenimierandoolona. Tsy ara-dalàna ny nanonganana ny filohan'ny antenimierandoolona omaly sy ny fifidianana ny filoha vaovao androany. Tsy ao anatina fivoriana tsy ara-potoana tahaka izao no anaovana fifidianana filohana androm-panjakana. Endrika fikomiana ny zava-misy ao anatin'ny antenimierandoolona amin'izao fotoana izao. Hoy nambarany Kestora fahatelo eo anivon'ny antenimieram-pirenena raha niresaka tamin'ny Jessica Miray sy Tahiriniana androany. Mandritra ny fivoriana ara-potoana ihany no azahoana miroso amin'ny fifidianana filohana androm-panjakana araka ny voasoratry ny lalam-pandrenana ny andinin'ny fahavalo amin'ny valopolo. Ialohavana taratasy fampiantsoana alefan'ny governemanta aorian'ny filan-kevitry ny minisitra izany. Aorian'izay ny dingana arahana toy ny fivorian'ny birao maharitra ary ny fivorian'ny filoha-mbomiera. Vita izay vao alefa anaty ladinika ary tapahany rehetra. Ilay fiantsoana fivoriana tsy ara-potoana eo aloha zany dia efa mifametra-panontaniana hoe za manokana dia nametra-panontaniana hoe afaka manao fivoriana tsy ara-potoana mitokana ve ny Sénat dia vola hitantsika any amin'ny lalàna any hoe raha tsy mahakasika fanaovan-dalàna fa zavatra hafa dia afaka manao fivoriana tsy ara-potoana mitokana izy dia nanao ry zareo fa ny zahatra nataony dia fikitihana ny bureau permanent zany hoe mbola teboka hafa mihitsy koa zany raha ohatra ny any amin'ny antenimieram-pirenena voalaza misy toko manokana mihitsy milaza an'izany amin'ny hoe zao no fahafahana karazam-pivoriana ahafahana miresaka fandaminana birao maharitra sy natsy dia zavatra nitranga omaly zany misy ilay fivoriana tsy ara-potoana tonga ny filoha nanokatra azy dia namarana azy fa amiko fiokonana sy fikomiana ny taorian'izay. Endrika fikomiana araka izany no ataon'ny fanjakana sy ny loholona amin'izao zava-mitranga izao. Tsy manana fahefanana kely azy ny filoha-hevitra hitarika fivoriana toy ireny raha tsy mahazo naoty avy amin'ny filoha-perinasa. Fitarihana suppléance moa zany amina fitarihana fivoriana nge misy naoty faravakely ny naoty avoaka ny filohan'ny antenimiera milaza hoe amin'ny fotoana tsy maheto azy
dia filoha lefitra ranona no mandray atanana ny fitantanana ny anteniera na fitantanana fivoriana anankiray fa teo no ao zany efa nanambara le filohan'ny anteniera fa rava ny fivoriana dia nisy nitsangana fotsiny avy any na filoha lefitra ary izy a rehefa tsy nahazo an'lay mandat izy hitarika an'le fivoriana indrindra zava-dehibe eo anivon'andro mpanjakana ohatran'ireny dia tsy ara-dalàna zany zavatra zany. Tsy ara-dalàna tanteraka araka izany ny fanonganana ny filohan'ny sena omaly na ny fifidianana filoha vavao androany. Saingy tsy vao izao nisy fandikan-dalàna tao n'ity fanjakana ity fa tsy mbola nisy sany roso tamin'ny fandraisana fipetra-dreto. Fa vokatry ny fahantrana lalipaka no antony mahatonga ny pomba ny Andrajoel manakorotana ny etsika ampilaminana ataony vondrony kandida amin'izao fotoana izao. Ady hevitra diso ihany koa ny fiheverana sy hevi-diso aparitaka ny pomba ny fitondrana fa ady seza no ataony vondrony kandida sy ny mpanao politika izay mitaky fifidianana madio amin'izao fotoana izao. Ireo no songadina atao anatin'ny fandarana angaredina androany eo amin'ny tsary ny Manora Andriamalala. Ararotin'ny pomba ny fitondrana ny fahatram-bahoaka ka raviraviany vola kely ray alina ariary sy t-shirt ary lambahoany ireo andehan'olombitsy mba iorakoraka ny etsika ampilaminana atao ny vondrony kandida. Io fahantrana io nefa dia vokatra ny tsy faiza mitantany ny olona izay tohanan'izy ireo amin'izao fotoana izao. Hoe atao izay ampahantra n'le vahoaka dia tsy gaga tsika raha mahita hoe misy olona miorakoraka tsy miorakoraka ery manenjika ny diabe ery anosy be sy ny sisa satria atao izay ampahantra n'le vahoaka dia amin'izay le vahoaka mena pitika kely amina volana ohatran'izany na mody tolorana tsy fantatra lambahoany sa inona fotoana propaganda raha teo amin'izao fotoana izao dia iny koa fa lasa manao ny tsy fanao ao anatin'izay. Tsy ady la politika na ady seza eo ataony vondrony kandida io. Ny ady vilany malagasy tsiraray aza no tena imasony izy ireo ka antoka afahana manao izany ny fitadiavana fifidianana madio sy mangarahary tsy mitanila ary ekeny rehetra. PDB mety diso fihevitra satria misy mieritreritra hoe ady seza io ary zay le akilany voizina hoe ady seza io rehefa tonga eo indray ireo dia mitovy ihany ny fiainana sy ny sisa ka sariako mihitsy zany ny sain'ny mpanara-baovaony amin'ny hoe raha ohatra ka madio ny fifidianana ka madio ny fitantanana ny firenena ka iatsara ny fitantanana ny firenena ka iatsara ihany koa ny isambilany isa tokantrano tsirairay ataoko angamba ny fa zavatra tsara izany ary ireo kandida ireo dia miezaka mafy mitaky an'izay hoe fifidianana madio sy mangarahara izay tsisy resaka seza mihitsy zany na kely ary fa tena hoe fikatsahana n'ilay hoe tantandalàna fifidianana madio mangarahara ary zany angamba tsy voazao tsika maheno an'izany fa matetika rehefa misy ny fifidianana dia misaika mitaky an'izany daholo ireo mpifaninana amina fifidianana izay misy atao amin'ny firenena ka inona moa ny olana amin'le fahazahoana fifidianana madio raha mifaninana ndia ataontsika hoe resaka hoe le resaka vazaha sy ny sisa fa raha mifaninana ny kandida anankiray ohatra ao anatin'io fifidianana io ka mahazo antoka izy fa madio ny lalao inona moa ny olana amin'izany ohatra ny miatrika lalao baolina kitra ihany ka hoe tsy mitanila ny arbitre mandeha araka amin'ny tokony ho izy ny zotran-dalao amin'izany lalao zany inona moa zany ny tokony olana ao anatin'izay tsy tokony ho faly arave ny rehetra ireo izay mpanaradia ny kandida tsirairay ao anatin'izay. Ho an'ny toy ny etsika rahampitso dia arahinao ao anatin'ny fandarana angaredona avokoa ny antsipirian'ny fandaram-potoana. Tsy misy ny mpampiatra lalàna, tsy misy intsony ny mpitondra eto amintsika raha izao fandikan-dalàna maro izao hoy nambaran'ny filohan'ny antoko Fizazima Maurice Beranto androany. Miantso ny rehetra indrindra ny tanora tsy tazapotsiny ity mpanao politika ity manoloana ny toetra raha misy raha tsy te hiaina toe-javatra tahaka izao intsony. Avitra Sondrabe sy mbola afa-tsara. Mienjandro ny tady eo amin'ny fanoherana sy ny mpitondra ny avy amin'ny fanoherana miantso ny ampiarana lalàna. Ankilany kosa ny mpitondra manao ny ataony amin'ny fampiasana ireo fahefana rehetra eo ampelantanany. Tsy misy intsony ny fanajana lalàna velona. Ohatra kaiky amin'izany ny fanonganana ny filohan'ny antenimieran-dolona Hermanina Razafy-Maefa. Ireo kajikajy maro samihafa eo amin'ity androm-panjakana ity sy ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana. Resaka atao hoe Madagasikara firenena tan-dalàna tsy marina. Madagasikara manana vahoaka olo-pirenena tsy marina. Madagasikara manana mpitondra firenena azo atao hoe tsy marina ihany satria zany foana ny mahatonga raha angamba efa matetika antsika miresaka hoe
aleo aloha ampitoviana ny tena dikan'ireo zavatra tsirairay ireo mitsika malagasy tsirairay. Mpitondra fanjakana inona ny dikany hoe mpitondra fanjakana, lalam-panorenana inona ny dikany hoe lalam-panorenana, loholona inona ny loholona, solombavam-bahoaka inona ny solombavam-bahoaka. Le baiki-pitolomana anatin'ny zavatra ataon'ireo tsy manaraka an'le lalam-panorenana. Zay no tiako tenenina ka manjary gaga anao vahoaka hoe maninona ny misy zavatra sahala fanodikodinana zavatra foana neto. Mila mametraka mazava ny tanjona sy ny tolona ihany koa ny avy amin'ny fanoherana. Andraikitra andrasana amin'izy ireo ny anafahana ny firenena anatin'izao kizo izao. Masanganena ho satria le zavatra atao mazava nefa le zavatra mandalo to sahala tsy mazava. Tiako tena amin'izany hitanao zao natsangana le hoe fiombonan'le 1 candidat. Zavatra tena ataony ary zalahy reo tamin'ny voalohany tsy nazava loatra fa nandeha dia nenazava zao zareo rehefa enonao reny le fanambarana nataony reny dia miteny mazava tsara hoe zahay tsy manaiky tsony io candidat vatelo io satria rariny zany. Zay mitaky fifidianana atao amin'ny tena izy, zay mitaky. Ny teniko na le zareo 1 candidat androany voasala hoe teatoky fa tsisy aloha campagne électorale za zareo satria betsaka loatra le déclaration fa natao angamba tsosanjareo rapito anao zavatra hafa zay le zavatra ndresana omaly. Antso ataon'ny ity mpanao politika ity ihany koa ny tokony andraisan'ny olom-pirenena tsirairay ny andraikitra tandrify azy avy. Ny tanora no mila lohalarana amin'ny fanavotana ny tanindrazana. Zavatra efa hita fa tsy mandeha zao dia tenenao le teniko foana hoe tsy maninona fa mety daholy. Tsy mety intsony satria izao ny afarany firenena tsy mety intsony. Ka za zany dia manainga mihitsy ny mpiretan-drazana hoe rehefa zavatra ataoko androany tsy fagnaraka amin'le teniko omaly dia tenenao rangaty tsara tsy zany ny tenenao tamin'ny omaly eto amin'ny tranony Andriamatoa filoham-pirenena teo aloha Albert Zafy atsika zay netrekany zany empêchement zany androany rehetra vao samby miteny tsy rariny le empêchement nanina tsy nitenena tamin'izany fotoana zany tonga androa Sorarivo eo manantena ny voaka hoe iova izy ity dia tsy niova, tonga ny 6 Sorarivo dia tsy niova, 20 sy 2 arivo atsika zao. Zay ny teniko tamin'ireo tanora reo 30 taona zay hoa ka eritreretonareo tsirairay firy ny taonanareo androany moa ave azonareo eritreretina fa afaka 30 taona dia mbola zao nresaka atsika. Afalatsaka anaty lavaka mangitsongitsoka i Madagasikara sy ny malagasy ankehitriny ho nambaran'ny olom-pirenena. Tompony antoka voalohany amin'izany ny fitondrana mijoro tsy misy aty hevitra mila miala amin'ny toeran'izy ireo fa ampy izay. Antomeratiana sy Mateo Prince. Manaraka akaiky ny raharam-pirenena ny olom-pirenena mahafantatra ny zava-misy rehetra. Tompony antoka amin'ny krizy ny governemanta mijoro ho ny olom-pirenena. Manao izay tiany ataony mpitondra mampiasa ny fahefanananany miampy tsy fanarahan-dalàna miompampany. Tsisy fanarahan-dalàna loatra satria ny antony ny firenena zany tsy azo anaovana mpitolo fa mba mila misaina ihany ireo olona sasany ireo fa tsy hoentina alohamboto foana zany ny firenena dia eto amintsika zany resaka alohamboto no mitondra eto fa tsisy olona manara-dalàna zany eto. Mandangy izy miteny hoe manara-dalàna ireo fa manao alohamboto tsy zany rehefa mivoaka any amin'ny resaka anticonstitutionnel dia efa tsy mety io foana mahapotika amin'ny firenentsika io. Mandika lalàna manao foana ohatran'ireny maly reny zao dia efa tsy mety reny le natao tamin'ny atermeran-olona reny. Tsy ara-dalàna tsy manaraka lalàna mihitsy le mpitondra ary manao fananiana fotsiny nefa efa tsy vita intsony le mitondra le firenena. Incompétent daholo zany le olona mipetraka eo zany hoe olona tsy manana ny qualité d'expérience manana expérience le olona mipetraka eo fa tena tsy norme le asany zareo fa resaka vola dia olona zay mahatonga an'le communauté internationale hoe T3 valeur atsika. Tena matsapa hoe vohosohoso ny lalàna rehetrarehetra sy ny androm-pandrakana izay mijoratra amin'ny firenena potehany ity fandrakana Andry Rajoelina ity avokoa ary izay milaza manam-boninahitra amin'izao dia misy amin'ny tena fa tena hoe izy ny favorika
tsy misy dika antsony zany androm-pandrakana izany olona efa misotsoronono zany rangahinao malala menatsy ianao a no avy mizato kelinao jerena ianao zany ry tsara valomanana fantatsay malagasy fa ianao nefa nitoraka bomba nyity firenena sy malagasy ray tandrasana anay ity dia mbola ho tonga indray ve ianao hitoraka bomba fandrony ihany koa tsy mila anao zahay lavinay kitsirana na miemitra na tsy miemitra ny fividianana mitaky ny andravana ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana sy ny mpikamba ny voamiera maleo tena momba ny fividianana ny olo-pireneny miray feo amin'ny vondriny kandida amin'ny tokony hanangalana ny fitsarana manokana isana ny fividianana na ny CES tanjona ny sy ny fividianana madio sy mangarahara hoe zao no mba tianay zay tiany atao zany ny atao eo satria zay efa tsy manara-dalàna nge olona tsy manara-dalàna nge zay tiany resahana dia resahany zay ny azy noho izany reny tsy considérenay aty misy reny zavatra reny miala aloha le olona vazaha faharoa nzay miala ny CENI miala ny ACC miala ny gouvernementa tsy mety hoe io zavatra tsy voafidim-bahoaka le gouvernement ty sy tao anatin'le vahoaka laza ny ACC hoe aembotra aloha reo ACC reo moa dia efa fantatra fa olona tsy mahatoky an'ireo malagasy tena fitanindrazana dia filazana amin'izay a tokony isaina mihitsy ireo ary ny tena marina amindreo tokony ametra-pialana fa tsy reo ny tena fositry ny fikorotanana eto reo raha mbola mitoy zao a dia tompony antoka voalohany indrindra le ACC reo izaho dia mahita manokana hoe tena tsy ara-dalàna nanatona tamin'ny fokotany isany any nakakara-pifidianana vao maly ariva misy anaran'olona anankitelo tazako a ao amin'ny satria izany no meny président hoe jerevao ny anaranao a anaran'olona anankitelo tompoko no hitako mitovy ao anatin'izany kara-pifidianana zany dia tsy azo ekena ary zany nijoroanay vahoaka malagasy hoe mila diovina ny CENI mila diovina ny ACC mila diovina lalam-pifidianana eto Madagasikara vao miroso zany fifidianana zany tompo mila mijoro miaro ny tombontsoa ambony firenena ny malagasy rehetra mba ho firenena vaniny Madagasikara lafa mavao ny politika izay trany tokony tsy omena fahefana feno ny filoham-pirenena satria izay no mahatonga ny fanaparam-pahefana maro eto amin'ny firenena hoy ny ministra teo aloha Manoro Regis ny fananana ny filoham-pirenena fahefana feno dia mitondra makany amin'ny fiheverantenany fa azy irery Madagasikara tsy ny fifidianana no amana ny olona ny firenena fa ny firisoana andatabatra boribory fa ny adidina nataony avitra sonabe sy mbola afa-tsara mikorotana tanteraka ny fiainam-pirenena na ny lalàna iray aza tsy voaja sy arahina araka ny tokony ho izy intsony ireo mpanao lalàna sy arofanina toy ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana dia manampy-tsofina sy manao maso be tsy mahita manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena potika tanteraka ary efa tsy mety intsony ny rafitra misy fanavaozana manontolo ny rafitra no mila jerena hoy ny ministra teo aloha important loatra ny pouvoiran'ny président de la république mivangongo loatra le fahefana rehefa mivangongo loatra le fahefana dia rehefa lany eo ianao dia hitatsika izy amizao anao ny ACC anao ny assemblée nationale anao ny CENI anao ny armée anao ny gendarmerie anao ny police anao ny gouverneur anao hatrany amin'ny président fokotany anao rehetrarehetra zay le ataony misy fomba fitenenana anglisy zay hoe the winner takes all ka inona ny vokany dia hiazakazahana ifamonona mihitsy mba ho tonga président de la république zay ny zava-misy am'izao nge zao ifamonona ka raha ohatra ka hoe bon eny ary fa de hoe atao fotsiny fifidianana dia olo hafa io zany hoe ça revient au même olona hafa amerina ny zavatra teo aloha ihany ao anatin'ny cadre zay efa nisy teo aloha ihany l'instinct humain ao ihany tsy maintsy hiverina ihany reo na dia za zao ary raha ataonao lasa président de la république am'izao sehatra zao tokony mba oloko ny ao amin'ny ACC tokony oloko amin'ny CENI tokony oloko amin'ny assemblée nationale tokony oloko amin'ny Sénat azonareo tsy tokony hazakazahana ny fifidianana azo irosona ny tetezamita raha fana mandamina ny hoavin'ny firenena ao anatin'ny teny iarana matonao anamboatra n'izany zavatra rehetrarehetra zany nge mila fotoana nge ny tetezamita zany nge i moko atao hoe tady seza ndray no NDD tsy mampaninona teneno fa hoe mitady seza zay fa ho anay ny zavatra lehibe dia manatsara ny sehatra anaovan'ny fifidianana io araka le fanolazaiko teo
am'izay zany tsy verina tsony krizy io ny tetezamita de hoe tetezana zany atao fitaovana hoentina miainga avy eto amin'ny toerana ty misy antsana be ao a mba hatongavana ary sain sauf zay no atao hoe tetezamita dikan'izay a mila fotoana nge zany zavatra rehetrarehetra zany na tianana tsy tiany ary zay mahatonga ray hoe inutile tsy ilaina zany raha ohatra ka hoe bon eny ary fa iresadresaka kely atsika anaty tapabolana de rehefa aveo ataony fifidianana ny fifidianana raha fifidianana sala am'izao fotsiny a tsy ama mihitsy ny olana fototra misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana zay zany saika fahazarana eto amin'ny firenena ny famahana olana isaky ny 5 taona fanapahan-kevitra lehibe avy amin'ny tsirairay no herijika ahafana manarina ny firenena indray fa miantso ny filohan'ny antemerandolona hitondra ny raharaha eo anivon'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana mba anamorana ny fifidianana ny vondrony firaisamom-pirenena misa 7 manamafy ny tokony ifanantonandreo kandida rehetra itatiavam-baolana momba ny fifidianana ihany koa izy ireo manaitra ny olo-pirenena ihany koa tsy anaiky ny tsy fanarahan-dalàna ataony olombitsy nisy moa androany ny fanaterana taratasy tetsy amin'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana io maraina io nataony firaisamom-pirenena 7 avitra sondrabe sy mbola avatsara mitombo ny fandikanany lalam-pandrenana tsy misy fanajana ny zon'olombelona manoloana ireo herisetra fihetsiketsehana ampilaminana veriny rariny sy ny hitsy ny ary ny ara-dalàna amin'ny mahatantan-dalàna ny firenena manamafy ny antso efa nataony vondron'ireo firaisamom-pirenena 7 ary mampatsiahy ny lalàna izay tokony arahina dia miantso ny fahamendrehana ny fahitsiana ary ny etika ampikambana amin'ny fitsarana afo momba lalam-pandrenana amin'ny fandraisan'ny fanapahan-kevitra isin'ny fiverenana aingana amin'ny tanitan-dalàna manatsa ny lalam-pandrenana manameloka ny endrika fandrahonana tsindry herisetra ary fanalam-baraka atao amin'ny olo-pirenena sy ireo mpisehatra mandala ny rariny sy ny hitsiny mangataka ny filohan'ny antenemeran-doholona voalohany mba hitondra ny raharaha eo anatrehan'ny fitsarana afo ka angataka ny fampiarana ny andin'ny faha-7 sy faha-15 ny lalam-pandrenana amin'ny any amorana ny fifidianana amin'ny fotoana ifanarahana sekeny rehetra mangataka ny andiniana ny fanarahany diditsy volana laharana 10 ohatra 20 tamin'ny 13 aogositra 1700 mikasika ny fivorim-bahoaka sy ny fihetsiketsehana eny amin'ny lalam-bahoaka amin'ny dika teny novaina tamin'ny didim-panjakana 12 ohatra 17 tamin'ny 14 aogositra 1700 mba hanafahana ny abaka sivily ny lalam-pandrenana ankoatr'izay nilaza ireto firaisamom-pirenena ireto fa tsy mamala ny fipetrahafahana miroso amin'ny fifidianana ny zava-misy amin'izao fotoana izao manana andraikitra ny rehetra ny ohatra ny tsirariny mamerina sy manamafy ny antso maika ho andreo kandida rehetra amin'ny fifidianana filoham-pirenena mba hifanantona sy ifampidinika ary ifanaraka mba ahafahana mamaritra ny fipetra azony rehetra ekena amin'ny fanatanterahana ny fifidianana azo itokisana ka moka vokatra ankatoafiny rehetra ny dingana arahana ametrahana androm-panjakana matanjaka miantoka ny tanitan-dalàna ka andravany krizy miverimberina eto amin'ny firenena miantso ny olo-pirenena sy ny mpiatsehatra rehetra maniry ny iaina anaty Madagasikara milamina sy demokratika ho mailo sy andray andraikitra indrindra andasy tsipaka ireo hetsika rehetra tsy ara-dalàna ataon'ireo olombitsy hitondra ity firenena ity any akady sy ny vahoaka maro anisa any anaty fahantrana lalina azo atao sorona ny vahoaka malagasy ny fampiresa raha tsy hivina dia anjara andraikitry ny firaisamom-pirenena ny mamerina ny rehetra ao anatin'ny fampanarahan-dalàna mila mivondrona ny hery satria efa mibaribary fa tsy manan-danja amin'ireo manana fahefanan-kehitriny ny lalàna misy fanaray fo tamin'ny vondron'ireo kandida 12 ny solotenan'izy ireo atao Antsirabe tamin'ny androny omaly nidina an-dalambena namafy ny tolo ny vondron'ny kandida ihany koa izy ireo mitaky fifidianana madio fananganana ny fitsarana manokana isana ny fifidianana ary ny fandravanany senisy ny HSC ary mitaky gouvernemanta tsy mitanila ikirakira fifidianana ireo ratsaivina ny teboka taky ny vondron'ny kandida sy ireo pombazy manerana any Madagasikara afa tsy tokony ho simbasimbainy ny vahiny intsony i Madagasikara eo kosa ny fanambarana nataon'ireo solotena ny vondron'ireo kandida ao amin'ny distrika Anandapa mahalona ny toedra rahampirenena misy amin'izao fotoana izao
manjaka ny tsirariny sy ny fandikan-dalàna eto amintsika ka tokony atonga saina sy ampijorony-drehetra izao zava-misy izao miray feo amin'ny vondrony candidat 12 amin'ny fitakina ataon'izy ireo moa ny mponina any amin'ny distrikta na Andapa. Fanampanazavana manjaka ny barofo sy ny tsirariny eto amin'ny firenena. Tsy takona fenina ihany koa ny fitanilana sy ny tsy fahatomombana ny fikarakarana fifidianana ataon'ny voamieram-pirenena maleo tena misahana ny fifidianana na ny seni sy ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Tranga izay tsy azo antoka ny siny ny fifidianana madio mangarahara. Mitaky ny fijoroany rehetra izay efa tariny vondrony candidat 2010 ny zava-misy. Forcen le anankiray anao fifidiana ny 11 candidat satria hoe zony le gasy zay. Zony olo-pirenena marina tokoa fa zony gn'anakoroy le isakafo, zony malagasy le ifidy. Fa le olo itsaran'le fifidiana tompoko lahy sy tompoko vavy fa namany le mafia atiky hangalatra veloha ao. Tsisy zo tanteraky ho an'le malagasy am'izay fotoana zay. Fa fangalaran-jo rohoisy ao. Zahay tompoko mahatonga ny 11 candidat mitsanga. Miray feo ary manohy ny tolona miaraka amin'ny vondrony candidat ampanjaka ny fahamarinana sy ny ametrahana ny tanotan-dalàna ny solotena ny candidat ao amin'ny distrika n'Andapa raha ity fanambarana nataon'izy ireo ity. Lafa mavany politika izay trany tsy miova ny foto-kevitry ny antoko UNDD ary tsy mitazapotsiny malona ny raharam-pirenena ny antoko ho ny Front National ny Manoro Regis androany. Manohy ny fampahafantarana ny tantara sy ny momba ny lalana politika ny Flo Albert Zafa ireo mpikambana ao anatin'ny UNDD araka ny fanao isan-taona rehefa 13 oktobra tahaka izao. Avitra Sondrabe sy mbola afa-tsara. Taorian'ny fanateram-boninkazo tetsy amin'ny kianjan'ny demokrasia Ambohijatovo izay navadika zaridaina ankehitriny dia nitoy tamin'ny fampiratiana ny tantaran'ny Flo Zafy Albert tetsy amin'ny trano fonenany Ivandry ny fahatsiarovana nataon'ny antoko UNDD androany. Mila ampahafantarana ny tanora ny tantara satria mbola mitoy ny ady ijoroan'ny antoko hoy ny Flo Nationaliny. Efa izy zao dia rehefa aveo zao hitanareo satria ny angavian'ireo vehivavy UNDD ireo zao hanao conférence rehefa aveo. Mikasika ny zavatra lalana nandalovany NDD sy ny foto-kevitra ijoroany ny ezaka nataony nandritra an'izay fotoana izay mba ho fandraisana anjara amin'ny raharaha fivoarany raharaha-pirenena eto Madagasikara efa anatin'izay vao maika ilaina le izy ny antony lazaiko anareo ohatry ny tany tsisy ray aman-dreny ntsony ty azonareo tsy fantatra ke ho aiza atika ty enao ve mahafantatra tsy fantatra mihitsy ty zavatra ty raha io samby fandriritra io foana zany ny aniny. Tsy miova ny foto-kevitra ary mitoy ny fampitany izany. Satria ho anay zany zava-dehibe zay ny zavatra namonoany professeur président Zafy Albert tena dia ny hoe mba hiavana tanteraka ny malagasy fa tsy isaky ny dimy taona dia hifamono no fiazakazahana ho président de la république amerina zavatra nataony teo aloha ihany. Kare ifanatina mba tsy sy ny krizy eto amintsika fa raha zao zavatra zao mitohy dia tsy maintsy afara amin'ny krizy ty zavatra ty. Ka aingany atsika tsy andry efa mifamonondray ny malagasy zay voa ifanatina. Tamin'izay moa nomena tsinja hoe indrery zareo mitady tetezamita akana seza izy zao zava-misy zao tsy vitan'izay fa manohana tanteraka ny ezaka ataon'ny FFKM amin'izao ary mbola miangavy azy anohy zay ezaka efa ataony io mba ivoahana amin'ity krizy misy eto amintsika ty. Nanatrika ity fotoana ity ihany koa ny vadin'ny Flo teo aloha Thérèse Zafy. Fahito mandritra ny efatrandro ary arahana avandra ny orana eto Antananarivo sy ny manodidina avakana karatra ary aloatra hoy ny teo anivon'ny sampana-pamantatra ny mety ho toetry ny andro androany. Isaky ny ariva ny fiavian'ny orana raha ny vinavinatrany hitatra any amin'ny faritra avaratry ny nosy kosa manomboka ny 15 oktobra ho avy izao. Hidina nefa ny maripana nahitana fahalotony mihoatra ny tokony ho izy ihany koa ny rivotra ho an'ny Antananarivo avy sy vieny ny fetranapetraky ny OMS. Arak'izany dia mila mitandrina ireo olona marefo ara-pahasalamana.
Ny maresaka iraisam-pirenena teren'ny Israel hiala ao Gaza ireo mponina marobe ao anatin'ny 420 rao avy. Tsy manaiky izany anefa ny Hamas noho ny antony maro etsakilany mitoy ny fiantsina eo amin'ny firenena rotonta izay antsony sehatra iraisam-pirenena fifampiresahana mba hisiny ny filaminana any antoerana. Ravrazafy-mahina sy Manora Andriamalala. 420 ora no fepotona nomeny Israel ialana any amin'ny faritra avaratra Gaza. Mitarazoka anefa izany ny Israeliana miampy tsy fanekeny Hamas ny baiko avy amin'izy ireo. Tao anatin'izay no nanaovan'ny Palestina antso tamin'ny fifondrona-be iraisam-pirenena ho an'ny fahasalamana OMS fa marobe ireo marary tsy afaka afindra toerana. Mitoy anefa ny tifitra ataon'ny Israel izay mahavoatra amin'ny sivily, ireto fariny izay tsy mahita toerana le na hialo amin'ny toeram-ponenany aza. Mangataka nisy ny faritra manokana ahafahana mandefa fanampiana sy andanan'ireo sivily am-pilaminana ny firenena mikambana ary ny OMS. Rehefa ingorotapitrisa ny mponina ao Gaza sy Cisjordanie no mila fanampiana maika. Raha tsy ivona, mandina nefa tretso ireo Palestiniana ny tsomponenany tato anatin'ny andro maromaro. Manomboka tsy misy intsony ny entana fampiasa amin'ny andavanandro. Misy azy ireo efa misotro ranomasina na koa rano maloto. Vehivavy bevoka no any amin'ny 10 alina isa ao Gaza no tsy mahazo fitsaboana sahaza azy ka ny 500 sy 500 amin'ireo no efa ho teraka. Miatapaka ihany koa ny herinaratra hatrany amin'ny hopitaly ka mahatonga fahasarotana ho an'ireo zaza mila fitsaboana sy marary mila oksigène. Ahina mafy araka izany sy ny faty olona marobe ho ny fikambanana sasany. Sarotra raha teo ny ampiditra ny sivily anaty ady toy izao ka hitsoina ny sehatra iraisam-pirenena indray fepetra na ny andaniny any ankilany samy nahitana maty avokoa. Tafiakatra 500 ireo sivily namony aina hatramin'ny 7 oktobra teo no makaty. Ho an'ny Israel fotsiny, miaramila 720 no namony aina vokatry ny fanafiany Hamas. Tapitra treo ary tompoko klasy tompoko vavy ny fotoana ny famparahalalam-baovao isoraka ianao. Nanaraka izany atrafarany ny fandarana ao namarina sy ny Global News no arainao aorin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao. Aorin'izay kosa dia araintsika ny fandarana l'invité du jour izay vanianany maître Antra Razafy-Manatsoa sy ny solombavambahoaka Tsaosera Irénée. Mametraka ny veloma mandrapitafa ao amin'ny rampitsondray tompoko klasy tompoko vavy. Veloma tompoko.